raikitra. Andro amin'ny maraina ohatry ny evenao miraikidraikitra io, jereo Jesosy fa izy no niraikitra teo amin'ny hazo fijaliana, ianao zany votsitra. Tsy miraikitra zany io fa mandeha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ohatr'izay mifiditra le finoana. Jereny Jesosy ianao dia zay heretany tsy heretanao. Alleluia. Kisaka mijery ny tanantsika dia matsiaro fantsika, matsiaro tsindrona, matsiaro fanaintainana. Zay midika fa izy ny nanaintaina teo amin'ny toeranao, ary tsy tokony hanaintaina intsony ny vatanao. Raha misy ny fanaintainana mety ho ekena hiara-iasa soa, dia ny fanaintainana avy amin'ny fandavanao ny tenanao, zatra eo amin'ny filany nofo sy fafinaretan'ny nofo miala eo makany amin'le hoe sitrapon'Andriamanitra, dia misy zavatra manaintaina eo satria maninona mitabataba le nofo. Fa raha zay ianao maharitra kely fotsiny, fa tsy voavidim-bola ny fifalianao ambadiky ny fijoroana, ary Andriamanitra hitahiry ny fijoroanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy rehefa naniraka ny zanak'Israely Andriamanitra hiatrika fahavalo, tsy te hiatrika fahavalo ny zanak'Israely, tsy te hiady, nefa Andriamanitra manomana ny zanak'Israely andresy. Ianao tsy te hiady, Andriamanitra manomana anao andresy. Tompo esory le ady, Andriamanitra miteny hoe zanako mandrese. Tsy ao amin'le ady le izy, fa ao anatin'ny fonao mitady atahotra, ao anatin'ny fonao tsy te hiatrika izy, nefa ahoana no hatsapahantsika fa pampandresy Andriamanitra raha tsy miatrika ady ianao. Ahoana no hahafahan'ny ao anatinao misokatra fa Andriamanitra ny vahaolana mahagaga izy raha tsy miatrika ny olana ohatry ny tsy takatry ny saina, tsy hazavaina, tsy ahitana vahaolana io. Eo amin'io mihitsy Andriamanitra ny hitsangana, fa ianao kosa mila misafidy manokatra amin'ny masonao sy ny fifantohanao mijery azy. Tenenina akaikinao mianatra hoe tsy mijery ny zava-misy hoe tsy mijery ny zavatra tany aloha hoe tsy miezaka manakatra ny zavatra ny ariana koa hoe fa mijery an' Jesosy hoe. Eto ny finoana dia hoe mibanjina an' Jesosy, tompo sy mpanefa ny finoantsika, fa tsy miteny izy hoe saintsainy no avinao feno voninahitra, jereo ny rapitsinao sy ny destina. Tsy zavatra no asain'ny baiboly banjininao fa izy. Alleluia. Dia zao ny tenen'Andriamanitra tamin'i Moïse ny etapy tendrombohitra. Iora sy Arona eo ambany elika Moïse, Joshua mitondra sabatra, ny lehilahy rehetra mihoatra ny 20 taona mitondra an'izay nepelatanany, izay voatsirambony tanany, mety forsety io, mety tena, zay ananina fotsiny miatrika ady. Ny vehivavy sy ny ankizy manao fety dia mivavaka amen aloha mba dia niantoko le fandresena tsy nitanjaka Joshua, tsy mifahaiza miady ny zanak'Israely, satria ny asan'ny zanak'Israely dia mpanamboatra biriky fa tsy miaramila. Farafahainy zany mitoraka biriky, fa tsy ao ambadika izay ny fandresena, fa ny fandresena ao ambadika tanan'le olom-boositra atsangana miantoka fandresen'le olona rehetra ao ambadika izay faneken'izay. Iny tantara iny dia tandindon'ny Kristy manandratra ny tanany mba andresenao. Rehefa reraka Moïse dia nanendro olona anankiroa Andriamanitra hitazona ny tanany tsy hidina, satria ny tenin'Andriamanitra tsy azo hovaina. Rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao miakatra ny tanany mandresy ianao dia tsy azontsika hovaina hoe sendra reraka kely fa ataovy mandresy ihany. Izay mihitsy zao nisy le problema vahana andro amaraina. Aza hovaina ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe tia ny sitrapoko, nenao ampanekeny hifanandrify amin'ilay sitrapo, fa tsy hivavaka ianao himodifie an'ilay sitrapo satria te hita fandresena. Rehefa miteny Andriamanitra hoe vao mitsangana ny tanana dia mandresy io, dia ataovy ny fomba rehetra mba tsy hidina n'ilay tanan'i Moïse zany. Ataovy raha maheno tsara tsika hoe tamin'i Kristy tsy olona nitendren'Andriamanitra hiazona ny tanany fa fantsika, satria fantsika tsy mety reraka. Dikan'izay rehefa tsy nidina ntsony ny tanan'i Moïse raha tsy resy ny Amalekita, tsy nampidinina ntsony ny tanan'i Kristy raha tsy resy ny fahafatesana. Maty izy vao nitsoahana teo. Andro amin'ny maraina ao anatin'io ady io, jereo Jesosy sy ny tanany sandratra ho anao, fa ny fandresenao tsy midina ntsony io, fa en permanence ny fandresenao disponible ao amin'Andriamanitra. Ka io ady io mihitsy ny amoahana an'ilay fandresena. Tenenina akaikinao noho ny amin'i Jesosy hoe dia mpandresy ianao hoe tsisy akoatran'izay hoe. Jereo ny tanako izy Jesosy
jereo ny tanako fa efa miazona ny fandresenao ny tanako. Afaka manao zay tiany zany ny fahavalo, fa Andriamanitra koa manao zay tiany. Ianao rery ny tsy mahazo manao zay tianao ndray. Maninona? Ny fahavalo afaka manao zay tiany, Andriamanitra koa manao zay tiany. Ianao rery atraty fivoriana ity tsy avel'Andriamanitra manao zay tianao, satria tsy ho hainao no midiserne hoe mety sa tsy mety. Tonga Andriamanitra manampy amin'ny alalan'ny teniny mba tsy hanenina ianao fa hatorony lalana hoe ry zanako ty ny programako ho anao. Jereo fotsiny ny tanako fa efa nataoko ambony be mihitsy ankehitriny hoe amin'ny hazo fijaliana ireny. Mba hiantona tsara ny devoly mieritreritra hoe ampijaly an'i Jesosy, fa Andriamanitra nanomana hoe fandresen'ny zanak'Andriamanitra. Ry zanak'Andriamanitra miatrika sekoly mpamana olona andro amaraina, misy fandresena vonona ho anao mba raisindray zany andro amaraina, dia ndana miatrika journée, ndana miatrika semaine, dia avoay ny fandresen'i Jesosy eo amin'ny fiainanao dia mandrese. Ao ambadika hoe minozany apikely mba mandrese moe. Halleluja. Teny hoe kekinao manana tombony ianao afaka mijery an'i Jesosy. Isaky misy ady zany any am-piasana, ao an-trano, any am-pianarana, ao amin'ny fiarahamonina, tsy haiko hoe aizany mety hatsapahana hoe misy ady, dia tsarovo ny tanan'i Jesosy ny antona, miantoka ny fandresenao, dia tereo ny sainao, anaiky ny fahavonona n'le fandresena ho aseho fotsiny sisa. Halleluja. Ianao tsy miady amin'ny devoly, satria ny devoly efa resin'Andriamanitra, resin'i Jesosy ny tena marina tamin'izy naka-nofo. Ianao koa tsy miady amin'ny fahafatesana, satria ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena. Ianao koa tsy miady amin'ny fiainana, tandremo ilay zavatra tenentsika, satria Jesosy ny fiainana. Tsy mandresy eo zany eo raha miady amin'ny fiainana. Tena kikinao aza miady amin'ny fiainana zany hoe fa ahoana ihany ary ty ady ty fa misy le ady dia misy le fandresena, fa aiza zany le ady? Vao maraina dia miafina ao an-tranonareo le tokony hedivana. Ohatrany tsy ity izy raha tsy rehefa mijery fitaratra ianao. Ay ianao ihany ke le tokony hedivanao isan'andro. Tena marina zany miady amin'ny tenanao ianao. Ka za mahita fa ohatra misy ilananao ty miady io. Le izy fotsiny tsy any amin'ny olo-kafa fa any aminao. Hitanareo misy taona Davida rehefa manoratra salamo dia mahavita miteny amin'ny tenany, tsy lasa dala izy. Misaoran'i Jehova ry fanahiko, nefa izy ihany miresaka io. Satria vitany Davida ny mametraka amin'ny fanahiny eo ambony seza dia mampahery an'io fanahiny io araka ny fijerin'Andriamanitra hoe ianao anie zao hoe inona ny mampitanondrika anao ry fanahiko. Misaoran'i Jehova ianao ry fanahiko. Misaoran'i Jehova sy izay rehetra atao anatiko. Ry vavony misaoran'Andriamanitra. Ry nify izay sisa mbola mirasuraka eo andro amin'ny maraina misaoran'Andriamanitra. Ampianary manao intercession nifinao mijoro eo amin'ny banka, tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Zay rehetra ny anatinao any tena isaora an'Andriamanitra. Ny mamako taloha nakan'i Jesosy azy dia nanana problema na fivoahana. Kaka zay. Tsy mivoaka. Niangona tao dia nanimba ny vatany tao. Fa rehefa nafantatra an'izay eo apika-pantsika mahavoaka salama. Teraina ny anaranao fa mivoaka zay tokony hivoaka. Tsangana avy eo ndray halleluja. Satria renao ny asarobidy fahasalamanao. Indraindray ny reto misy lesina tsy ampitaina amin'ny vavy. Rehefa mandeha ianao dia fantatrao ny asarobidy ny zavatra ataon'Andriamanitra sy ampiainana ianao. Zafato ohatry ny cru be ilay zavatra teneniko fa volombelona ny ainako ilay izy. Any karaha vao misy hoe toalety zany, tonga dia efa toeram-piombonana amin'Andriamanitra ny efa ran'ilay toerana. Ny antony tsy hoe manana fitombenana ianao dia afaka mivoaka. Misy Andriamanitra ny fiainanao dia miasa tsara daholo ny tsinay be sy ny tsinay kely hatrany amin'ny tsinay maintinao.
misy andriamanitra ao ambadika eo fa azambaivana maivany samaraina fotsiny ny akondra ndaika an'zava vola zao ny ilaiko ianao mieritreritra fa sisisika any io vola io de mivoaka io andriamanitra ny ilainao fa tsy vola andro maraina pastera zany zavatra tsy haiko fahasalamako aloha tsisy raraiko raha io ny fahasalamanao io de isaora ain'andriamanitra jereo Jesosy fa misy fandresena tamin'ny nanandratany tanany ho anao ianao zany tsy mahazo reraderaka zany matoa zany ianao reraka de tsy nijery an' Jesosy manomboka zao an-trano raha vao misy mitady reraka de asio hira mijery any Jesosy tsy asiana toroteny be banjino Jesosy ampatsivo anazy le izy fa raha mbola mahajery an' Jesosy zasy ianao tsisy reraka zany eo tsisy reraka zany eo andro amin'ny maraina zay tonga eto miaraka amin'ny fanahy reraderaka miala eto miaraka amin'ny fitafiana fiderana orenao amin'izay hoe miatrika ny quotidien sy ny journée tsy hoe miatrika gona be fotsiny tsisy ninninina fa miatrika miaraka amin'Andriamanitra ohatrany io le miaraka amin'Andriamanitra mabanjina an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra mahatsiaro fa misy fandresena efa vonona azo aseho amin'ny zavatra rehetra de hoana pastera fa misy fikarakarana taratasy zay de tena ohatrany le olona neny teny fa hoe tsy oke hony tsy hainao angany témoignage tamin'ny week-end teo tsy oke vita vavaka afaka adin'ray mampiantso le olona oke ndray Andriamanitra afaka mibaiko ny sain'ny olona zay ny fironiny alleloia nizaniza mikarakara taratasy ariana ty fotoanandro amarainy ity mpanjiny ny tanan'i Jesosy efa nisandratra ny fandresen'i Jesosy ny fandresenao tsy mitohaneo zany ny fikarakaranao taratasy tafavoaka io amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen rehefa mijery an'i Jesosy inkeo ianao manokatra ny tanany zay mahatonga antsika mila miverina ohatry ny zaza fa ianao rehefa manao an'izao anoloana zazakely de ny réaction zazakely manantony atao de manao câlin ianao olon-dehibe rehefa ataony zany de mijerijery be fotsiny satria efa afaka lefa tsotran-jaza hainareo dikan'le câlin zay manantona inona ny toeny tsy mba ho lavoko mihitsy raha mbola ho anatinao ny fahatsapana hoe hiverina hipody tsy mahatanty raha mbola misy an'izay tena kekenao raha mbola misy an'izay hoe de misy antenainy ianao hoe raha tsy misy an'izay hoe de teneny izy mba misy an'izay hoe fa Andriamanitra zany tsy manosy botanana zay tonga manantona azy ko na satana aza no niverina tao arian'ny fahatsapany hoe miavina sy mitady teaka ny toeran'Andriamanitra izy tamin'izany de no raisin'Andriamanitra fa satria satana voary tsisy naka fanahy fa niketrika rery teo fotsiny zay anoerana an'Andriamanitra mba hisiany fahotana sady tsy miverina de tsy misy famelan-keloka ho azy enao indray nefa voary no ariana araka ny endrik'Andriamanitra misy de volo maka-fanahy ianao vao manota zay no mahatonga ny momba anao misy fanantenana satria misy ampahany tsy avy aminao fa misy ampahany avy aminao kosa mila hitandremanao alleloia rehefa mijery ny tanana ianao de mahatsiaro ny famonjeny iza moa ny anaran'i Jesosy Jehova no mamonjy isaky ny mahatsiaro zany ianao ny anaran'i Jesosy isaky ny manonona ianao ny anaran'i Jesosy isaky ny manao vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy isaky ny voadona kely ianao ka miantsony hitanao rehefa ohatra misy zavatra mihintsy Jesosy io de mihaino ny tompo oy de ianao tsy miresaka amin'ny akoho fa resaka amin'ny ony nenjera le vera zay le hoe aza manononona ny anaran'Andriamanitra fa matoa ianao miantso de iresaka zany nareo zay dikan'izay fa ny dikany hoe ny anaran'i Jesosy famonjena
ko isaky ny tonga eo am' Jesosy zany ianao de mahatserova ny fisian'ny famonjena vonina zay miandro ho aseho fotsiny. Andro amin'ny maraina tsy very zany ianao, manana mpamonjy ianao, manana mpanavitra ianao. Ny zavatra angatan'Andriamanitra manao tia no hita fotsiny a aza miavinavina toy ny mahavita tena, tsy mahavita tena. Raha vao disy fotsiny intonation de misy vexé, tsy mahavita tena. Asika ve tsy vitanao rery io tenenino akaikinao na andehatra amin'ny lohanao ary hoe de tendro malefa kely ry namako hoe tsy vitanao rery io hoe ary zay mihitsy hoe no anampiany Jesosy ianao hoe. Hitanareo ny solution fiainana de toetra manana fanetretena iaiky fa tsy mahavita tena fa mila n'Andriamanitra sy miankina aminy amin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika indrindra ka hatramin'ny zavatra faran'izay goavana indrindra. Mila an' Jesosy ianao amin'ny minitra segondra androany tahaka ny ilanao an' Jesosy any mandrak'izay rahatr'izay. Amen. Ka samy tsy mety raha mila an' Jesosy any mandrak'izay ianao nefa tsy miaraka aminy androany ary mbola ratsy-kolo zay mila an' Jesosy androany ianao fa manadinao azy any mandrak'izay. Ny tsara indrindra ary zay ny tokony ho toerana sy dingana misy atsika de zao mila an' Jesosy amin'ny fotoana rehetra amin'ny zavatra amin'ny atao manoloana ny olona ny amin'ny toerana. Amen. Ny tanan'ny goaka de midika famonjena. Ny tanan'ny goaka satria naantona sy nafantsika teo amin'ny asojaliana midika fandresena. Ny tanan'ny goaka ny terena ivelatra teo amin'ny asojaliana midika fandraisana. Dikan'izay raha mbola manantona azy ianao de tsisan'izay lavina. Halleloja. Ho anao zay miatrika faniliana zany eto ambavaka pasteur avy tsy hay mihitsy fa de tsisy pity ndana makany am' Jesosy fa izy tia be anao ka afa mihitsy ne le hita maso e ndana aloha ny amin'ny tsy hita maso aloha. Misy dikan'izany idin'Andriamanitra daholo ny robinet mpitiavan'olombelona rehetra mba ahafahanao mifantoka any amin'le izy tena loharano mpitiavana sy izy fitiavana. Fantatrao fa tena tianao Jesosy, tena mamina ianao, tena ao anatin'ny fony ianao. Rehefa miraraka ny ranomasinao de malahelo izy, rehefa faly ianao de faly izy, rehefa domelina ianao amina problema manadino azy de tsy hitankoa zay atao satria eo izy fa tsy mitodika any aminy ianao. Misy taona mety ao an-trano izy satria ao an-trano izy efa nanaiky izy fa tsy andao namelanao irery nefa ianao tsy miresaka aminy, mamela azy irery, mamela azy okambody, mampatsiaro azy an'le nafoizan'ny rainy azy teo amin'ny asojaliana ianao tsy miresaka amin'io. Tsy mahazo varindrina ianao. Raha vao mitady ho varindrina alefaso mivavaka, tompo eto ianao. De misy tontsika mitretra hoe karaha eto izy ko mandinina ny fiainako ny ohatr'izao. Za koa tena gaga. Tena mitovy aminao mihitsy hoe eo izy de fiainanao ohatr'izao, tena lasa mihitsy ny saiko. Manina tsy resahana aminy le izy. Alleluja. Izy nefa ny teny miaraka aminao izy, ny fanao izy zay omeko anareo fanahy fahamarinana de eo aminareo sy ao anatinareo. Ny présence de Dieu na ny fanatren'Andriamanitra de tsy ao amin'ny sensation, tsy ao amin'ny fahatsapana. Afaka manetsika fahatsapana Andriamanitra hoe mangiritsana ny volon-damosoka, afaka manao an'izany izy fa aza miandry ny vavolombelon'ny lamosinao ianao vao haiko fa eo Andriamanitra fa na tsisy mihetsika ara ny volonao eo izy. Fa mba mahafinaritra kosa aloha le mangiritsany hany izy zany mba te angiritsana anao mba aza sina fietsaram-belatsika mba janganany tana zay te mba angiritsany edre mba mangiritsandratsany eny e. Fandriamanitra mampianatra tsy ao ambadiky ny fangiritsanana. Halleloja zany teny kiasy zany. Tsy ao ambadiky ny fangiritsanana ny fanatren'Andriamanitra. Fa na tsy maheno ninninina ary ianao nefa efa nandray an' Jesosy eo izy. Ianao ohatra malahelo ely lasalasa ny sainao iny aza lefa lavitra ny sainao fa zao raha vao lasa ny saina ka tsy tonga izy de mety ho very ihany. Averenao aingana izy. Aolona fanamamerina azy le nitenen'i Jesosy hoe zany eto tsy mandao anao hoe zany eto akaikinao hoe finona ohatr'izao zay raha ataontsika ity zany ianao de za zany mba manao Jesosy de zao hoe fa inona mampitanondrika anao.
fa nga ianao nga miatrika rery mafy be nga ny lalovanao fa nga zanga tsy mafy be noho io tsy haiko ahoana fa ka tsy izy ny tompo tsy to ary azy ny hery ary tsy misy hery tsy misy zavatra ny fironony ka nataony ambony no ny hery namirona n'iny zavatra iny io zavatra ohatra mampitomana ianao io zany a hitsikitsikin'Andriamanitra satria manino teany hoe zavatra izy eo amin'io raha manaiky ianao hitodika any aminy a mbola aneo indray hoe tompo tsy vitako rery ty fa miankina aminao a mila anao a tena raha vo tsy eto ianao a vita fa raha vo eo ianao a vita ny zavatra rehetra indray alleloia mety hitenao tompo faran'izay sarotra le iainako dia mampahiranao Andriamanitra sarotra amiko ve io amin'ny feo malefaka be dia raha vo tsy maheno an'izay ianao a dia sarotranana inona dia tsy mifantoka amin'ny zavatra tenenina ianao eno tsara fa ao anatinao Andriamanitra mampahery anao amen tena akaikinao misy famonjena ao anao hoe misy fandresena ao anao hoe raha mbola miverina ny olona anankiray dia eo Andriamanitra afaka mandray an'izay olona izay na lasa lavitra faran'izay tsy haiko hoe aiza re ianao afaka miverina ianao andro maraina fa mandray anao Jesosy tena surane zany raha lasa lavitra ianao ka mbola décidé ianao hiverina fa avy tany amin'izay toerana nisy ianao tany ianao ngoma dia miverina dia raisiny tena akaikinao izy ane fitiavana hoe afaka mandray anao izy hoe aza manao fisainan'le andeha foana fa ho raisiny koa nefa hoe sotra fa nyraisinao a fa rehefa avy eo andeha kely fotsiny fa raha pitsinao raisinao ndray aza lalaovina ohatr' izany le tanan'ny tompo fa sarobidy be ny aretanao anao valoriseo asio valeur le sacrifice-ny Jesosy amin'ny alalan'ny fitandremanao ny zavatra ataonao isan'andro a eo imasony tsy hitanao fa hitany amen rehefa mibanjina sy mijery an' Jesosy ianao dia misy zavatra tokony ho tsaronao misy sary tokony ho tonga ao anatinao lasa hery a le teny hitanao manomboka hitanao le hoe namonjy Andriamanitra dia me misokatra ny ao anatinao hoe ty problème ty a tsy mankaiza satria raha nisy ny problème faran'izay ngeza dia problème amin'ny fahotana problème amin'ny fahotana nyréglény Jesosy ty problème manaraka ty a régleny amin'ny fomba faran'izay tsotra indrindra miaingy isika avy amin'izay vitan' Jesosy ka ny finoana ny rasan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao tsy hoe finoana fotsiny mijoro satria mahery ianao fa finoana ampahereziny zavatra vitan' Jesosy ho anao mifamatotra amin'ny zavatra vitan' Jesosy ny finoanao dia ahoana pastera fa maika be mihitsy a tonga dia andresy a tonga dia vovonjy a sy ny tsy mahazo maika ianao satria mila mamaky baiboly lo ianao fa anaty baiboly no amantaranao ny zavatra vitan' Jesosy ho anao manina pastera ohatra ka fitininao za tsy hamitiny danao mamaky baiboly aloha dia azavaina avy eo mazava ve zany fa ho fitinina any fotoana anankiray fa ianao mamaky baiboly mihitsiny ny tian'Andriamanitra ho hita zany hoe ahoana moa nafahanao mijery an' Jesosy sy mahafantatra ny zavatra afaka ho ataony androany raha tsy mamaky baiboly ianao mijery hoe inona ny nataony tamin'izany amen ve tonga teo amin'ny sambo petera izy mahina ny tsena tsisy ninona nandeha fa rehefa tonga teo amin'ny sambo petera Jesosy dia zavatra nytenen'i Jesosy voalohany dia zao afaka miatsambo a eo aminao ve fa izy tsy niteny hoe petera ho lasa miliardera ianao tsy miliardera aloha miditra eo amin'ny sambo aloha Jesosy dia miresaka aloha teny akaikinao a tsy mahazo maika ianao hoe fa miresaka amin'i Jesosy aloha hoe misy taontsika mieritreritra hoe ka ela be le miresaka aminy fa le problème fa tery be mihitsy miresaka aminy aloha dia niresaka amin'ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny petera tsy problème amin'ny petera aloha fa problème ny hafa misy olona be deabe reo te hiainy toroteny dia mety a ao anatin'ny sambonao a
asitaka kely de am'izay fotoan'izay le onde sonore avoaka mivavaka iny rehefa le ten'le rano tena ketrika akoustika ane ny tompo so de verinao fa hoe ahoana ary izy ty am'izay miparitaka tsara le izy maheno tsara ny fasady mono retory koa maheno tsara zala anaty sambo tsy hoe modimody fanina mody makaraty hoe sady tsy mieno maheno daholo ka ainareo ve inona le voalohany miresaka amin'i Jesosy aloha inona le faharoa mijery ny problema ny hafa inona le problema ny hafa tia heno toriteny tia andre fahamarinana tia mantatra an' Jesosy bebe koa reo olona reo de ny participation petera nanana sambo izy zay efa teo mba nampiasainy fitaovana hitoriana teny mbola tsisy resaka mihitsy hoe fenoana trondro Jesosy tsy niteny hoe ry rahalahy tonga eto miaraka amin'ny fahavokarana supernaturel fa raha ety se mamafa ny sambo eo tsy ho zaka ny se mihitsy ny azan-drano ao ary izany amafy sambo tsy fanentanana fa miteny fotsiny Jesosy afaka misitaka kely vetsika fa hitory teny de nafinaritra koa fa tsisy trondro mihitsy tao am'le sambo fa raha nisy tao de maivavy petera ny teny hoe tsy efa fiatatra eo be trondro be io ko atao aiza ianao efa hitan'i Jesosy melopa aminany misy faminany mahita lavitra mantsy ny tompo amin'Andriamanitra azy toy izy hoe mba apety tsara n'le zavatra rehetra de aleo atao tsisy lililina ao amin'le sambo de am'izay mety tsara ny zavatra rehetra androany maraina misy sambo tsy misy lililina manatrika eto manana programa Andriamanitra mba apety tsara n'le zavatra alleloia ianao mety voafetra eo am'le hoe tena misy trondro raha mba trondro ray fotsiny nefa tsy trondro ny tonga eo aminao fa Jesosy vita am'izay ny fitoriteny eo zany Petera tsy miracle tarareo le tsy mino zany ainareo mahatonga miteny tsy nino izy rehefa nyseo le fagagana de niteny mibaradaka izy hoe mialango fa mpanota ao izy izy kino koa ndrota nataony tamitamiko ato akoatran'izay nataony tany ambadika tsy nino izy ataoko ihany zay Jesosy mandroso any amin'ny lalina tena akaikinao afaka mandroso any amin'ny lalina ianao miaraka amin'Andriamanitra mandroso any amin'ny lalina ozy izy de alatsao le arato efa hita monsieur ozy izy Petera hita monsieur efa hatramin'ny alina zay ny asa teo hatramin'ny alina ianao ngamba mety natory tamin'ny alina de meme Jesosy tsy natory tamin'ny alina fa mivavaka ao anao give clap for Jesus acclamons le Seigneur kosa hitanao am'izay tsy zeritreretina hoe ny olombelona zany tia mikitsaratsara io fa tsy voatery ho marina ny kitsaratsara anao alina ray amanontolo zay izy tena nanjonona naraty nataodonao fomba rehetra fa tsisy rano ao tsisy trondro ao zany tsisy azan-drano ao de nijery Jesosy tamin'ny mason'le mahafatifaty kely eny Jesosy man tsy mpiady hevitra otranao ianao ne manahaka azy ianao ne tsy de mpiady hevitra amen fa ny olana jereny Jesosy fotsiny de ohatry menamenatra Petera zalahy to de alatsao ny anato anina to de tonga de raikitra nanao ihany de me fotsiny Jesosy ozy Jesosy vao mankatoy eo ane ianao de makaton vao natsipy le arato sady nijery an' Jesosy ihany Petera izy eo le arato raha very ihany iny tozy Jesosy enao very mihitsy ny atongavako eto fa tsy ny arato iny de andeha ampazarana zany Petera miaraka amin'ny taimbava any medisiny akan'le arato malalaka be ohatrany tamin'ny alina misy zavatra mety natrenao tamin'ny alina fa androany maraim-baovao eto amin'ny fanatren'Andriamanitra tsy voatery ohatran'le tamin'ny alina ty androany te tsy voatery ohatran'le tamin'ny omaly hafa indray ty androany marainy ty satria mbola ny safidy dray ianao anao sakrifisy avy any am'izay toerana misy ianao ririnina ne reto zao andro zao de mbola tonga ve ianao mitady an' Jehova eto sambatra ianao manana zany fahatsapahana zany vo nisitina n'le izy am'zay de ina le saina voalohany tena bloqué eo ambany tena marina mafy zay le tsy finoana tena akaikinao tsy manao an'izay tsy moa ianao de nanomboka ohatry miboiboika am'izay le rano
mivoaka am'izay le rambony manomboka midera am'izay le trondro de toy izahay mideran-jehova faly izy satria maninona tsy te ahita ny Petera izy sa te ahita ny tavan'i Jesosy mahatonga ny aso io mandeha satria misy Jesosy amin'ny fiainao fa tsy nitavanao tsy mampite tsy tavanao mihitsy io tena marina fa mety ho tsara tarehinao manao make-up sy ny zavatra rehetra de rain Jesosy ny am'izany fa tsy manetsika ny tontolo ara-panahy mihitsy ny tavan'Andriamanitra ihany manetsika ny zavatra rehetra. Mazava ve? Ampanatreo an'Andriamanitra ny fiainanao. Teo am'izay Petera vao vaky vava. Lasa izy nekoaka teo am' Jesosy. Miala amiko izy izy. Fa olomeloka. Adinony le trondro. Le trondro na ny matimatesany ray alina. Misy zavatra anankiray zay matimatesanao tonga eto. Maheno mihitsy misy aza vela hibanao anatinao iny. Rehefa tonga eo amin'Andriamanitra dia aza vela izy zavatra important no Andriamanitra. Sekoly mpambana olana jereo tsara ny lesona tamin'izay niaina amin'ny Petera. Fa tena nanana faniriana izay hita trondro be deaibe fa rehefa tonga le trondro be deaibe dia nisokatra ny sainy hoe le nampisy an'le trondro be deaibe ny tsara lavitra no le trondro be deaibe. Androany maraina aza mionona fotsiny amin'le hoe mandehabe ny asanao fa banjiny Jesosy afaka mpandehabe ny asanao enentanany io feheziny io ao anatin'ny fony ianao akaiky ny tanany ianao tsy lavitry ny masony ianao tonga dia lasa Petera ninkoaka mirakla mampiakoaka eo amin'i Jesosy. Hainareo ve ny solution anatin'izany? Ataovy ampiakoaka anao eo anatren'Andriamanitra bebe koa izay rehetra ataony eo amin'ny fiainanao na inona tsy mahentehako ny olona miova. Zaro ny fiainanao isaky misy zavatra mitranga ataovy dingana afahanao mananton'Andriamanitra bebe koa izay amin'izay le hoe inona le takian'Andriamanitra zany. Dia jereo Jesosy inona ny nataony tamin'ny Petera. Tonga teo amin'ny fiainan'ny Petera izy tsy niala teo izy raha tsy nanaraka azy Petera. Inona ny tenen'i Jesosy tamin'ny Petera rehefa mifarany io conversation voalohany io? Avy manaraha. Finoana jereo Jesosy fa zao ny teneniny ianao andro maraina. Avy manaraha o Jesosy. Dia ahoana Jesosy fa tena tsisy volane. Avy manaraha fotsiny. Aza misaina an'le tsy misy manaraha fotsiny an Jesosy. Aza vela ho antony ampialanao le vola tsy misy na le zavatra tsy mandeha na le valimbavaka mbola tsy tonga na le vady mbola tsy mangataka. Anisan'ny raha lefanao le avy mangataka izay foana. Omeo an'Andriamanitra ny fiankofanao fa ho avy ny anjaranao. Fizany teny fa tsy hamaly anao Andriamanitra. Teneniny eo akaikinao amin'ny fahalemem-panahy. Dia antanio izy honoary namako. Iza ny teny taminao fa tsy hamaly anao Andriamanitra. Kalizany pasteur sy ny ela be tenenindray izy honoary namako. Fiza ny teny taminao fa anao ny fotoana azo ny fotoana hoe ary ny azy ny tsara indrindra hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Androany misy olona misokatra ny masony afaka hijery an Jesosy. Ao anatin'ny ohatrany hitanareo amin'izay rehefa nandeha teny ambony rano Petera nanaraka an Jesosy satria nijery an Jesosy jereo amin'izay. Rehefa nijery an Jesosy izy io fa mandeha ny ambony rano zakonoko sambatra Jesosy. Ozy Petera zakonoko. Satria maninona ozy izy Jesosy zay mino ny asa ataoko no ataony koa. Tafiditra ataony Petera izy Petera zay ataony maître zany dia tokony ataony disciple. Zay mihitsy le lesona tian'Andriamanitra ampidirina ao anatin'ny sain'ny olombelona hoe le toetra avoakako io azonao avoakako. Raha mamela eloko an Jodasy jereko tsara ny masonao mamela eloko an'izay karazana Jodasy eo amin'ny fiainanao koa. Zay ny tiany Jesosy tenenina fa le mandeha ny ambony rano hoe niantsika. Teo andeha ny ambony rano mamela Jodasy aloha. Hitanao amin'izay le zavatra iainan'i Jesosy zany natao ho jerena dia natao ho taafina. Iza zany ny modelintsika? Jesosy. Teo vao nijery an Jesosy Petera
tozy izy jesosy aviarany tonga de niala teny ambony sambo tena andeha teny ambony rano fa rehefa niala teny am' jesosy ao masiny ohatra ny olona manala ny masiny eny am' jesosy fa tsy manatrika ty fivoriana ty mo izy fa le olona manatrika eto le tsy manala ny masiny eo am' jesosy daholy amen na vo tsy mijery an' jesosy izy de tsisy an'izany hoe tsy mijery zavatra hafa za fa tsy maintsy mijery zavatra hafa ianao jery rivotra teneniny akaikinao efa mba nijery rivotra ve ianao e makaka ny baiboly miteny a ary de nitoditodika petera de tafajery rivotra le rivotra koa zany mety de aty masy petera tena any am'le contraire an' jesosy mihitsiny misy ane zany e fa ianao sy ny oza masonao de azonao feheza raha mbola ozatra io de azo fehezana antanio ny ampanabokiny reva mbola azo fehezana io raha ozatra ka masonao misy ozatra mibaiko azy ary mibaiko an'io a ao amin'ny saina ny sainao mila matanjaka tsara mba fantatra hoe tsy alefako any amin'ny tafidrivotra sy ny korotana ny masoko fa alefako any amin'ny jesosy tompo sy mpanefa ny finoko rehefa nijery an' jesosy izy dina zavatra nitranga niantso vonjy izy ary rehefa niantso vonjy izy de naninona sauven jesosy sa navelany zany teny jesosy hoe mafimafy e mafimafy ary seva izy anyteny hoe mijery zavatra hafa a zany ve nataon' jesosy tsy ohatry zay leritreretiny olona zay jesosy draindray misy olona mietreritra ohatr' zany hoe jesosy hoe amela anahy tsy mamelanao zany izy raha mbola miantso vonjy eo ianao de tonga izy satria ny anarany a mpamonjy to de niraisy ny tanan'i petera de natsangana de niaraka ry zareo hitan'i petera ny rano azo to de niresaka izy mianaka de nafinaritra niala tao amin'ny rano sy ny rivotra ary ny korotana ny sain'i petera fa miverina tao am' jesosy rehefa ao am' jesosy zany sainao de mety io raha vao miala am' jesosy io de tsy mety io averenao am' jesosy ny sainao tehiriza ao am' jesosy ny sainao jereo jesosy mpanjino jesosy amen jareo tsara ny zavana teneniny tamin'ny tomasy décision nasain'ny raisiny ozy izy aza isan'izay tsy mino fa honozy izy minozy izy amen Romanina 14:23 verina kely vetivety tamin'izay voalaza tamin'ny zoma naran'i jesosy ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana raha ny finoana zany mijery an' jesosy de raha vao mijery zavatra hafa zany ianao de tsy mino ao a de raha vao mijery zavatra hafa ianao ka tsy mifantoka de manjary maninona lasa manota maninona koa ry zany foana pastera manota mila fantatsika ny asarobidiny fiainana men'Andriamanitra satria ny tambo ny fahotana de fahafatesana problema ny fahotana noho ny reglen jesosy dikan'izay ny fahotana zany problème efa vova fa napetraka ao anatinao ny safidy mba hiaina n'le vahaolana ianao zany mila miazona ny fanolorantenanao sy ny safidinao ao amina fiainana lavitry ny fahotana fa maninona pasteur point voalohany satria manana mandrak'izay ianao point faharoa satria mampalahelo an'Andriamanitra le fahotana point fahatelo a mampasalamanao koa miaina tsisy fahotana halleloia inona point voalohany zay nanoratra roany zay tsy nanoratra roany zay tsy navita nanoratra ahoana tsara izy teo satria misy mandrak'izay dina le faharoa satria mampalahelo an'Andriamanitra zany dina le fahatelo mampety anao ny miaina tsisy fahotana Paul tena miteny tandray moa izy fa raha vao misy fiananana raha vao misy fisalasalana raha vao renao mihitsy ohatra ny tsy finoana ny andehananao de fahotana zay saripady amin'Andriamanitra nefa mifijoroanao ary tian'Andriamanitra ianao aiazona ny finoanao eo anatren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafahanao mibaiko ny fijerinao tsy hiala eny am' Jesosy jerean' Jesosy mpanjiny Jesosy tsarovo Jesosy inona ny efa vitany inona ny nataony rehefa sendra na problema ny olona de inona ny nataony Jesosy rehefa sendra problema Petera de tonga teo amin'ny Petera Jesosy mba hampanao asan'Andriamanitra azy azotsika ve de vao nanaiky Petera de nisokafan'Andriamanitra ny any Petera nisy marary ndray tonga teo am' Jesosy de naninona zay tonga
dia nomeny valiny mahafapo teo no eo. Tonga avy andray Nikodemosy arivariva nanana fanontaniana tsy hay valiana izy. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy dia maninona? Ny valiny. Tonga avy andray vahoaka nanaraka an' Jesosy nona be dina nataon' Jesosy nomeny sakafo. Taondray marary tsy isy mpikarakara natonony Jesosy dia nresahany ty ho sitrana ve ianao? Hitanareo ve zany Andriamanitra zany ny Andriamanitra ao. Dia isaky misy zavatra mitranga zany amin'ny fiainanao dia averenao ingana ny référence inona ny nataon' Jesosy tamin'ny olona mitovy ka amiko ohatran'izao. Ka tsy isy voatonona amin'izany ny problemaka pasteur fa ny amin'ny problème to dia resaka tokantrano nisy vehivavy anankiray indray nanambady maro dia mody tonga teo Jesosy dia mody ny teny hoe miorano apiditra fahamarinana izy sady efa midélivrer ary nefa rahan'ilay vehivavy afaka tamin'ny fitsangatsangana dia tanteraka tamin'ny antom-pisina maha evangelista azy tsy mitarika lehilahy ho azy fa mitarika lehilahy ho an'i Kristy. Baiboly dia miteny fa io vehivavy io rehefa tonga tao a Samaria tao amin'ny tanàna Geneviana dia lehilahy daholo ny voatonany. Napetraka Andriamanitra tao anatiny zany io fahasoavana io fa naviliny devoly lalana. Dia hitanao amin'izay ny réaction Jesosy. Jesosy rehefa tonga teo naneho an'ilay miafina fa nanampy an'ilay vehivavy mba hisurmonter an'ilay zavatra nylalovany nivahana amin'ny problemany olona nijaly izy hatramin'izay fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia nesorina ilay fijaliana nosoloana fahafampo lasa fiadanam-po lasa nahatsapy ty vehivavy ty hoe misy valeur izy. Amen. Tonga avy andray ny ray mpianakaviana jairo problème anjanaka indray netiny teo tsy nisalasala Jesosy ny teny hoe ho karakaraintsika izany. Ka tsy haiko iza ny ray mpianakaviana tonga eto mitondra problème anjanaka hikarakaraanao ny tompo andro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonga avy andray Petera problème na fisika. Alléluia. Any amin'ny contribution ary amin'ny arrondissement n'ilay fantatrao. Dia izy Jesosy azontsika fa any zany mandeha manjony tsy be oririka trondro voalohany raisinao dia misy sekoly. Alléluia. Misy vahaolana sy misy lalana ary misy valiny amin'ny zavatra rehetra teneninao eto. Tonga avy andray Petera Jesosy marary ny mamandrafotsy tsy afaka ranao fety de mer omaly. Dia izy Jesosy vita ny asa dia dao makany. Vao tonga tao Jesosy tsisy resaka le raha mateo corona sa tsy corona tsony izy tsy maneho izy Jesosy ianarany dia niraisiny fotsiny tanany teo ny eo ny ala ny tazo ary nitsangany raha vehivavy dia nanompo azy. Ny vamy problème amin'ny Petera momba ny mamambadiny le raha fozana moa ohatrany alléluia. Ny vamy problème amin'ny maman zareo tsara hoe problème na zanaka fa any, problème na ray aman-dreny fa any, problème na vady fa any, problème na fanontaniana tsy ahitana valiny fa any, aretina sitrapanafody ane efa ela be hatrany amboaka manasanao hitsangana ary. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy efa fontanao dia mankasitrana Andriamanitra sy misaora azy. Isaoro ny tompo ny fonao manontolo ny afantaterany fotoana androany. Nampatsiahivan'Andriamanitra antsika menakavy kely niaraka teto fa masonao natao hijery an'i Jesosy tsy hijery zavatra hafa. Ny masonao tsy natao hijery ny fahoriana, ny aretina, ny korotana, ny ady fa masonao natao hijery an'i Jesosy, natao hibanjina an'i Jesosy, natao hianatra ianao hoe ohatry ny ahoana ny réaction an'i Jesosy. Renao zay karazana fanoharana be dia be fa Andriamanitra ao izy, vonona ny karakaranao izy fa ianao kosa mila manantona azy, mila mahatsapa fa miankina amin'ny tanteraka. Tsy mahazo miavinavina ianao fa tsy mahasoa anao miala amin'Andriamanitra, tsy mahasoa anao ny tafasaraka amin'Andriamanitra na dia sekondra ray azy. Natao iraikitra amin'Andriamanitra ianao, natao hiombona sy hikambana aminy ianao. Ao fantanao dia mankasitrahany fonao manontolo, misaora azy fa misy famonjena ao amin'i Jesosy. Eo amin'io zavatra mety ilainao sy tandrify amin'io manjoanao io, tsy olana io rehefa mibanjina sy mifikitra amin'i Jesosy ianao. Mitandrina ianao anao ny sitrapony satria sarobidy aminao ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Ero ala sararaba. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen.